Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Ni j'autorise un tien, ni vite vous l'amène, Manul Chano, ni le JT. Tima est toujours là. Mitondra faliana ho anao ny fromage Tima ato anatin'ny le JT. Alors, êtes-vous prêts à découvrir le futur? Les conducteurs exceptionnels choisissent Shell Helix. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power manolotra anao. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falatranizahay miaona amintsika rehetra indray mpanaraka ny le JT miarabantsika rehetra amin'izao fa 12 ny volana novambra izao ireto ny lohateny. Notokanana androany rokady dandota-penaka izay azony rehetra ampiasainy. Eo amin'ny 450 eo amin'izao fotoana izao ireo olona tsy manan-kelofa na tonga eny amin'ny akanjo fianakaviana miarina etsy Isotry. Vaovao fandriam-pahalemana olona miisa 5 no voasambotry ny polisy misanany ady amin'ny Elokabevava ny fiandohan'ny herinandro teo. Ny sarin'ny filoha frantsay François Hollande indray no nanontaniana ireo olona tao anatin'ny oianao tamin'ity androany ity. Vaovao kolontsaina niova endrika tanteraka ny kianja maitso nanala mahitsy noho ny fandalovandreo terata malagasy mpanao grafity. Ankafaliana indray tompo klasy tompo vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao alina izao ary asiana mpanajany ianao anaraka ny le JT hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa dia isy vahiny manokana hoentin'ny Gottlieb iaraka amintsika eto. Tapany voalohany iarako amin'ny Irina Andriamalala hanolotra ireo vaovao samihafa hatomboka amin'ny la une. Misy ny lalana vaovao eto Antananarivo. Notokanana androany ny lalana mampitoena andota-penaka sy ankasana azony rehetra ataony mifamezivezy amin'izany toerana izany. Ireo fiarabe kosa dia tsy afaka mandeha amin'ireo lalana ireo noho ny fanamafisana izay mbola ho tanterana. Vaovao avy hatrany ary. Projet présidentiel rocade d'Andota-Penaka, inauguré par M. Yerdan Armapian, président de la République de Madagascar. Azo ampiasaina manomboka izao ny rocade d'Andota-Penaka mampitoena Andota-Penaka amin'ny Nakasana. Mirefy efatra faingo 750 sy 700 km ny halavan'ity lalana ity ary tao anatin'ny enim-bolana namitana azy. Fanamby lehibe ho an'ny fampandrosoana izao raha ny fanazavan'ny filoham-pirenena noho izy hanala fahasahiranana ny olona amin'ny fitohanan'ny fiara. Izao lalana izao dia hanala fahasahiranana ho iaho. Eny ny filoham-pirenena ny fahasahiranany vahoaka. Hitan'ny filoham-pirenena ny fahasahiranany rehetra mpampiasa lalana eto Antananarivo. Tsy izao rery no amboaritsika raha ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny Heverina. Fa mbola hitohy ity lalana izay amboaritsika ity makany Vato amin'ny ilany andrefana makany Ambotrimanjaka iny ary afaka mihoatra ny taona ray dia hitantsika fa mbola tsara lavitra izao lalana izao toko lasy vavy. Tsy mbola azon'ny fiarabe andehanana ihany koa izany mandra-pahavitan'ny asa amin'ny tokony ho izy. Mbola mitohy mantsy ny fanasarana ireo lalana vita ho amin'ny fandraisana ny francophonie. Na zany na tsy zany azy dia arak'ilay mbola misy fanamoarana atao amin'ity lalana ity dia mbola tsy azo alehan'ny camion aloha ity lalana ity. Mbola hitohy anefa fanamboaran-dalana toy izao raha ny fanambaran'ny filoham-pirenena Yerdan Armapian manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ihany koa ity lalana ity. Namafisy ny filoham-pirenena ihany koa fa ho saziana araka ny lalana izay tratra manimba ny fananana iombonana amin'ny ireny lalana ireny. Anamboatra isika fanekatahaka aminareo vahoaka kosa na aiza misy foto-drafitr'asa ataontsika ho anareo vahoaka, ataontsika ho an'ny firenena dia kadio izany. Hitantsika fa rehefa ery amin'ny lalana digy mitohy menatsimoany
misy mangalatra ireny mpanao solaire ireny miaraka iambina amin'ireny isika anafay izay manimba ny fananam-bahoaka isika tompoko lasy tompoko vavy amin'ny fampiaratsika ny lalàna fampiaratsika ny lalàna fa tsy ny fampiaratsika izay lalàm-bahoaka volen'ny sasany ka ampiarana fitsaram-bahoaka. Ufana mafisa piara-miasa dia nilaza ny masovony Chine fa anisan'ireo firenena manana ny lanjany amin'ny firenena io Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Raha ny fahitako azy zao, tsara ny kalitaona roson'ny orinasa sinoa an'i Madagasikara ary marihana fa samy azo tombony amin'ny fiara-miasa avokoa na i Chine na i Madagasikara. No marihana tamin'ity androany ity ihany koa fa hisokatra tsy ho ela ny lalana mampitohy ny tsara saotra sy vato, tanjona ny ahafahana mifamezivezy amin'izany mandritra ny francophonie. Mahakasika an'izay fanamboaran-dalana teto sy tsara saotra izay indrindra mahakasika an'ireo mponina teo amin'ny toerana iny. Nanomboka omaly ny fizarana ireo vola sy ny taratasim-bola ho an'ireo olona nanana tany sy trano voatery ny laozana no ny filan'ny fanjakana izany mba hanamboarana ireo lalan'ny francophonie na tsy aro afa-po izy ireo araka izao tafatafa ny fanaovany tamin'ny andro lalana Andriamasy sy Doda Rahajarinjato azy izao. Nanana ny tranony manokana teny Ankasina i George raim-pianakaviana mananjanaka telo hatramin'izay. Noho ny filan'ny fanjakana ny tany orenan'ny tranony nefa mba hanorenana lalana mampitohy ny lalana diga sy ny lalam-baovao ny Tsaramasay dia tsy maintsy narodana io tranony io. Hatr'izay dia voatena nofa-trano izy mianakavy kely sady nikarakara ny tota-taratasy ho fanonerana azy ireo. Afa-po zany zao satria tonga le valon'le taratasy fa mba nisy olona mba escorte koa moa no karakaran'le taratasy le terrain bebe lera dia zay mba nahafa-po anazy zany satria za koa miasa moa tsy afaka mikarakara le izy. Nivoaka omaly ny bon de caisse ahafahan'i George maka ny anjara volany izay onitry ny tranony sy ny taniny nahafaly azy izany. Afilany toy izany koa ny Ainga Germain mpamboly teny Soavy Masoandro rehefa narefa efa voarotsaka any amin'ny compteny any amin'ny banky ny vola onitry ny taniny izay tsy maintsy nafony mba ho tombotsoa ny firenena. Io zao fa mikarakara fitapatsakana dia sorana izy satria zava-dehibe zany ilan'ny tany zany na dia atao hoe kelikely ihany ara le izy fa isorana izy aloha fa zany sady manasoa ny voaka moa manasoa ny tany razana zany. Tsy izy ireo ihany fa olona manodidina ny 100 no voaonitra noho ny nafozan'izy ireo ny taniny na tranony mba hanorenana ity arabe migodana mampitohy ny Soavy Masoandro amin'ny vato sy mampitohy ny lalam-baovao ny Tsaramasay amin'ny lalana diga ity. Averiko izay mandeha ny olona tompony tany izay voakitika ny taniny dia mitondra ny taratasin'ny taniny makao amin'ny porte 114 amin'ny domaine dia mahazo ny ordre de paiement dia afaka maka amin'ny volany any amin'ny trésor. Ny olona amin'ny nanao virement bancaire inzay dia na eto izy na tsy eto dia mampanjena fa efa lasa ny virement bancaire lasa tamin'ny etoandro teo fa 72 heures jour ouvrable no azahoany an'ilay vola mety ho azo zany amin'ny latsiny talata fa efa any amin'ny banky zany ny anazy. Manodidina ny 300 sy arivo tapitrisa ariary eo no vola natokana ny fitondram-panjakana anonerana an'ireo olona na fony taniny na ny tranony ireo. Nanomboka omaly ny fizarana ireo vola ireo ary toy hatramin'ny herinandro ambony izany. Eo amin'izay lafiny sosialy izay hatrany eto Antananarivo ihany. Eo amin'ny 450 amin'izao eo amin'izao fotoana izao ireo olona tsy manan-kialofana tonga eo amin'ny akanjo fianakaviana miarina ity isotry efa tao anatin'ny fandaharana asan'ny ministera am-ponina ity famindrana ity fa tsy noho ny francophonie velively raha ny fanazavan'ny tompona draikitra ny tafa tamin'ny Pierdina Razafindramanina sy Misa Razafinjatovo. Amin'ny Valouraly zao eto amin'ny akany fianakaviana miarina efa fotoana idiny vavahady zao raha toka manodidina ny amin'ny nora ariva ny fidiran'izy ireo eto efa nahazo ny lamba firakotra sy ny tsiny eto matory avokoa izy ireo samy manana ny ora fidirany ato amin'ity akany ity tsirairay no izy ireo miasa amin'ny atoandro. Pakomaly zay tonga tady asa zany fa mahita fa asa klasy mantsy daholo dia tsy mety amina mitola ranon'olona ny en cité tsy hoe misy asa hoe fanandevozana akoriny fa amin'ny 5 maraina izay dia mivoaka miasa ohatran'izay nefa izay tokony hoe voaka hoe amin'ny 4 maraina satria izay porte ny asanay dia izao satria raha tsy mivoaka amin'io zany izay tsy mihinan-kanina vady aman-janaka zanako izao 7.
raha ny fanazavan'iray amin'ireto olona eto amin'ny akany izy eto dia ny alina ihany izy ireo no matory ato, mivoaka kosa izy ireo araka izany ny atoandro ary tsy mahazo mivezivezy ato. Na izany aza dia misy ny fepetra ao anatin'ity akany ity andrindrana ny fiarahamonina. Hoe dele any amin'ny valo izany matory a, dele any amin'ny valo, vita any amin'ny valo dia matory daholo, dia tsisy mirapiresa-disaka intsony, milamina tsara raha ny ankizy ary tsy mikorotanotana intsony. Amin'ny ato anatiny ato, amin'ny avenavelany any zany misy njainjay misy mitondra lamba retsaretsa, dia izay mitopany raika izany ilay izy. Dia avela isaina zany ilay izay mivoaka ao, dia tenen'ny chef lehibe ilay izy dia izay. Fianakaviana eo amin'ny arivo eo avy amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo no fantatra fa tsy manan-kialofana raha ny salanisa azo avy amin'ny ministeram-ponina. Tamin'ity volan'ity dia ireo olona tsy manan-kialofana manodidina ny eto Isotry aloha no natambatra teto amin'ny akany. Efa ao anatin'ny programana asan'ny ministera kosa izany. Ny centre Seba na ny akany fianakaviana miarina dia centre fialofana, abri de nuit zany le izy amin'ny teny frantsay, zany hoe mena occasion zany ireo olona ireo mba tsy hatoriana eny an-dalambe mba ao izy no matory. Dia nanao ny ministera ny opération regroupement nandritra ny 2 alina, dia ny latsinainy sy ny talata. Mbola tsy fantatra hatreto ny fotoana hipetrahan'izy ireo ato. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpiandraikitra azy ireo hatrany dia mbola hisy ny fanadihadiana ho atao azy ireo tsirairay mba hamerenana azy ireo ao anatin'ny fiarahamonina. Fa vaovao hafa indray kosa no resantsika mahakasika ny fihaonanam-be tany Maroc mahakasika ny tontolo iainana. Filoham-pirenena mahery ny 20 no nahazo anjara fitenenana nandritra ny fivoriam-be fara-tampony nataon'ireo firenena mandray anjara amin'ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro nandritra ny COP22 tanterahina tany Marrakech. Isan'ny nahazo anjara fitenenana tamin'izany ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Hery Rajaonarimampianina izay nanao ny tatitra momba ny paikady sy ny politika ny Madagasikara eo amin'ny famerenana sy famokarana entona manimba ny tontolo iainana. Nasongadina nandritra ny lahateny ihany koa ny mahazava-dehibe ny fandraisana anjara fen'ireo firenena-dehibe. Mitatra ny vaovao Rindray Tahiry. Raha mbola tsy vonona ny sary dia ndeha iseto vetivety ato anatin'ny ireto dokam-barotra ireto. Mitoetra ny vaovao isan-karazany horesantsika mahakasika ny fandriam-pahalemana no hanomboantsika ny actu. Olona miisa 5 no voasambotry ny polisy misahana ny ady amin'ny Elokabevava ny fiandohan'ny herinandro teo. Fitaovam-piadiana mahery vaika ny tratran'izy ireo tany amin'ireo voaroroy izay ahitana miaramila sy polisy teo aloha. Mitatra ny vaovao Jerry Edouard sy Kasambola manana. Ny aliny talata fa 12 ny volana oktobra 2024 teo tokony tamin'ny valora no nahitana fiara Volkswagen Bora miloko maitso antitra izay nampiayan'ny olona nijanona tao amin'ny fiantsonan'ny fiara teny Ambodivono. Rehefa natao ny fanamarinana ny tao anatin'ny fiara io dia nahitana grenade offensive miisa 2, grenade défensive iray, bala Kalashnikov miisa 10 ary boîte chargeur ana Kalashnikov 2 ny ampy marteau lehibe iray. Sokatra vetrany ny fanadihadiana ary fantatra fa laharana hosoka no nampiasain'ireo olon-dratsy miisa 5 nitondra ilay fiara tamin'io alio. Niverina vetrany fa saika hanao asan-jiolahy na koa fikasana fakanan-kerina tamin'ny toerany ireo jiolahy. Olona 2 izay tompon'ilay fiara no natolotra ny fitsarana ny 20 ny volana novambra lasa teo ary no tananam-ponja Vonjimaika. Na izy zany hanao fanafiana amin'ny tampiadiana, na izy hanao kidnapping, na izy hanao fampirorona reny hitantsika tamin'ny fetim-pirenena sy ny investiture ny président de la république reny. Ka rehefa naina ny vaovao io zany dia efa nanomboka nandeha zany ny fanenjehana ka tamin'ny latsinainy 7 dia tonga ny fotoana hanaovana livraison. Ka tamin'izany fotoana zany ary dia efa hoe visy maromaro le mananasy reto zany no livrena miaraka amin'ny basy mahery vaika. Nitohatra ny fikarohana nataon'ny sampana Elokabevava ka olona 2 no voasambotra teny Tsaripody Tanjombato ny 14 ny volana novambra teo.
manamboninahitra miaramila mitondra ny grady kapteny izay efa misotro ronono ary agent de police efa voaroky izay mbola nahitana grenade offensive iray ihany koa no hita tamin'io. Ny famtora no nahalalana fa avy amina miaramila mbola amperinasa no niaviany io grenade io. Nataony velam-pandrika ny 15 ny volana novambra ka voasambotra teny ankadimbahoaka ny miaramila mitondra ny grady sergent chef ary nytoy teny namontana paraky ny fisamborana ka olona roa hafa no voasambotra ka mbola miaramila mitondra ny grady sergent chef amperinasa ihany koa ny iray tamin'ireo. Ny anankiroa amin'ireo mpitandro filaminan'ireo zany dia tsy voandroany no fantatra ny renseignement mahakasika azy fa efa taloha ela be ara dia efa fantatra hoe misy an'io olo io any fa hatramin'izay moa zany no ny fahasarotan'ny fikaroana dia tsy azo izy fa efa fantatra izy ka araky ny voalazan'ny chef skak tao zany dia hisy toiny amin'ny zavanitrangany sesesy nanakotana ny firenena zany zavatra zay. Ny fisavan'ny tranon'ireo miaramila ireo teny Itositsiadana Ankatso no nahitana boîte chargeur Kalashnikov roa hafa indray, cartouche na Kalashnikov bala blanc miisa 7 vodina bala 3, balana revolver iray, ny ampikojakoja fampiasan'ny tafika toy ny fitafiana maramila maromaro, tranona basy 3 ary menoty iray. Antotantaratasy miisa 3 no hitondrana azy 5 miralahy eny amin'ny fitsarana androany, fikambanana andianjola, fitazonana fitaovam-piadinana sokajy voalohany tsy nahazona lalana, fivarotana fitaovam-piadinana natokana ho an'ny mpitandro filaminana reriany, faraisana tsokombakomba izay no vesatra hanenjehana azy ireo miampy ny pirofo eo ampelantanany mpanao famotorana. Zany kosa angamba tsy afaka hitiana hoe eloka tsotra zany fa raha hoe eloka be vava no atofo hoe hanenjehanareo olona reo dia misy sazy mifanaraka amin'izay dia izay ngamba anjara ny fitsarana no mamoaka ny sazy raha hitan'ny fitsarana fa ampy ny pirofo hoentina eo ampelantananay fa izay kosa aloha dia efa mahasambyteny aminareo fa hoe ampy ny pirofo hanenjehanareo olona reo. Heverina tokoa fa varavarana misokatra mikasika ny fanadiajina ny rarafipoana grenady teto Antananarivo tatoato indrindra tamin'ny fetim-pirenena sy ny fametrahana filoham-pirenena tamin'ny volana janoary ny fisamborana ireto miaramila ireto. Fa raha-pitsarana iray hafa indray kosa mahakasika ny tontolo iainana. Hiakatra fitsarana amin'ny alatsinainy ho avy io ny raharaha momba ireo sokatra mahery ny 100 tratra tany Toliara raha nitatry ny fiarahamonim-pirenena AVG mahatratra anarivo ny sokatra alatra tratra hatramin'ny sin'ny tetika sa alarma fanampim-baovao ny miarana amin'ny miaro sorojo ravaka sy zo Randretsalama. Tao anatin'ny 3 volana nampiarana ny tetika sa alarma izay miompana amin'ny fampiarana ny lalàna iarovana ireo arena voajanahary eto Madagasikara. Anisan'ny vokatra azo ny nahatratrarana olona mivarotra sokatra amin'ny alalan'ny tambazotra Facebook teny Antaninarenina ny 2 septambra teo. Olona 7 no voaroro tamin'izany ka voatazona ponja vonjimaika ny 4 raha nahafahana noho ny fisalasalana kosa ny iray. Atsila moa zany anarana apetany ao takelaka Facebook fa ny tena anarany dia tsy lavina. Io ramose io dia mivarotra sokatra amina vahiny, amina sinoa, amina vazaha. Ary tamin'ity raharaha ty dia vazaha teo ampivarotana sokatra tamina vazaha mihitsy izy no tratra tateriny ilay sokatra ao anatina valizy omeny an'ilay vazaha. Ny sazy tamin'io zany 3 volana sazy miatra ho an'ny olona anaky 4 volana sazy miatra ho an'ilay gardiana mpiandry tanàna zay nikarakara mandrakariva nireo sokatra reo 10 volana sazy miatra. Ny onitra nomena ny dref dia niresaka total 200 millions d'ariary. Tamin'ny alalan'ny tetika sa alarma ihany koa no nahatrateka ireo sokatra amin'ny totaly 7 sy 900 teny Andranomena taoriny ny fisavana tranon'olona Nampiaya. Rehefa nivaly ny fitsarana ireo olona 3 voaroroy dia naverina ny amponja ny 2 ary afaka madiodio ny iray. Nisy ramatoa zany mivarotra sokatra izy dia mitazona sokatra izy ao an-trano. Tratra izy tao aminy mihitsy ilay izy ary tena manaiky izy ny varotra an'ilay izy. Mikasika an'io madamy Anitro manokana 12 volana sazy miatra ny tonon'ny fitsarana ho azy.
dia ny olona faharoa nenjehana tamin'io dia nosaziana 12 volana sazy miatra. Nisy moa zany a olona fahatelo taminazy io nafahany fitsarana noho ny fisarasalana. Nisy onitra nytonono ny fitsarana dia 4 millions d'ariary ary onitra io a dia omena ny dref. Mariana fa voakasiky ny tetikasa alarma ny momba ireo sokatra mahery ny 700 tratra tanaty fiara tsy mataho-dalana tany Toliara izay hiakatra fitsarana any Ambovombe amin'ny alatsinainy ho avy izao. Hatreto milaza ho afa-po amin'ny didy mivoaka momba ireo trangana fanondranana sokatra antsokosoko ny fiarahamonim-pirenena Alliance Voargasy. Sazy miatra avetrandra teo no azo ireo voaroiroy rehefa nivaly ny fitsarana. Amin'ny lafiny toe-karena indray kosa. Mbola marefo sy mitsipozipozy ny indostria eto Madagasikara raha ny nambaran'ny fivondronam-be ny syndicat ny mpiasa avy amin'ny CTM sy ny SSM manampirovy izany ho izy ireo ny tatry ny Instat tamin'ny volana febroary 2024 avy amin'ny indostria ny sakafo ny 17 isanjato ny arikarena fobe tamin'ny taona 2024 avy amin'ny indostria ny mpamokatra toaka kosa ny 20 isanjato raha manodidina ny 1 isanjato kosa ny an'ny indostria mpamokatra lamba manazava amintsika ny anjara andraikitra ny syndicat manoloana ny fampandrosoana ny industria sy ny toe-karena eto Madagasikara ary ny solitena ny fivondronam-be ny syndicat avy amin'ny CTM sy ny SSM. Ny mpiasa isan'ny olona manentana ny industria rehefa tena mitsangana industria tsy miodina ny orinasa raha tsy misy mpiasa. Izay no antony isin'ilay nitenenina teo sehatra ifampidiniana ao anatin'ny orinasa. Izay no mamaly antsika rehetra hoe rehefa afaka mifampidinika mpampiasa sy ny mpiasa ao anatin'ny orinasa hoe ahoana ny fomba ampandehanana tsara ny orinasa indrindra eo amin'ny filaminana ara-tsosialy, indrindra eo amin'ny fandaminana ny fampandrosoanan'le orinasa dia izay no adidy amanandraikitra ngeza be raha sy ny syndicat zay. Fanampiana eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana indray kosa ity ho resantsika ity. Aron'akanjo mazava amin'ny alina, jiro fanao aposy ary kirika isambatan'olona no notoloran'ny lehibe ny faritra Analamanga sy ny olona Bertin Randriamiaingo ho an'ireo vatandehilahy sy vehivavy miisa 23 miasa any amin'ny fokotany ao amin'ny boriboritany faharoa. Paikady napetraky ny lehibe ny distrika ny boriboritany faharoa mba hitondrana ny filaminana eny an-toerana ny fametrahana voamerana ny fandriam-pahalemana. Fanampanazavana. Setra anankiray zany ilazana zany fa mandray ndraiky sa ny fitona fanjakana dia mitodika manokana amin'ny zareo tompona ndraiky tsy zahay hoe engany ka mba iroborobo ary hijerany amin'ny fotony toy izao daholo isika tompona ndraiky tsy na olombo fity na olombo tendry mba ahafahana manamora sy mataoko hoe manamora ny asa fiaraha-miasa amin'ny ireo tompona ndraiky mpahefana sy ireo tompona ndraiky sy ny filaminana zany indrindra satria eny anivon'ny vahoaka ny toeran'izy ireny ka reo olondreo dia nanolo tena amin'ny ataoko hoe fandriam-pahalemana zany dia adiaraina manokana zany ny 2e arrondissement zay ataoko hoe ho modely sy hoe fanentanana ho an'ny hafa indrindra manerana ny Antananarivo na manerana Madagasikara mihitsy. Ijery ireo vaovao avy any ivelany indray sika. Niaona tamin'ny mpitondra fanjakana Europeana androan'ny filoham-pirenena Amerikanina Barack Obama tamin'izany no nilazany fa tsy tokony hisy atahoran'ny mpiara-mombona antoka amin'ny fomba fitantanana vaovao izay entin'ny Trump. Fanampanazavana avy hatrany. Niarany vory tany Berlin androany ireo mpitondra Europeana ary niaona tamin'ny Barack Obama, nambarany Angela Merkel, Theresa May, Mariano Rajoy, Matteo Renzi ary François Hollande nandritry ny fihaonana fa manahy izy ireo ny amin'ny mety fifandraisana amin'ny ho avy. Obama kosa tetsekilany dia nanambara fa tsy misy tokony atahorana fa olona tsara i Donald Trump. Anisan'ny tena manahy amin'izao fiovan'ny mpitantana ao Amerika izao i Angela Merkel izay fanandray tamin'ny Obama akaiky. Nanome hafatra mafonja ho an'ilay mpisolo azy manoloana zany Barack Obama ho fanalana ny aian'ireo mpitondra ka nanambara fa tsy tokony ho tsintsoniavana ny fifandraisana misy eo amin'ny Europa sy États-Unis. Etsekilan'izay, maro amin'ireo mpitondra fanjakana no milaza fa manjavozavotra amin'izao ny tena viana apetraky Donald Trump. Tsy fantatra ny tanjona amin'ny fanatonana indray ny Russia ary fanakianana fahatany ny vondry ny OTAN. Manoloana izany, tsy sasatry ny manamafy ity filoha Amerikana ity fa tokony ho hajain'ny rehetra ny OTAN. Marina moa fa eo amin'ny 15 taona ny Obama izao andaony Maison Blanche izao. Afatra farany napetrany ho an'ny Europa ny hoe mahaiza mirahina ary mifanohana amin'ny zavatra rehetra.
Mbola eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany ny haingo maraina io ilay sambon-danitra vitan'ny Rosiana ka hiazo an'ilay toby hanabakabaka iraisam-pireneny ary aharitra enim-bolona ny fijanonan'izy ireo any raha ny fanadihadiana. Ny angesoamantsara ilay sambon-danitra Soyuz tamin'ny 2:20 minitra tao Baikonur ao Kazakhstan faritra eo ambany fitantanana Rosiana. Tao anatin'ity sambo fiara ity i Thomas Pesquet teratany Frantsay, ilay Amerikana Peggy Whitson ary ilay Rosiana Oleg Novitsky. Izotra hiazo ilay toby anabakabaka iraisam-pirenena izy reto, efa misy ny fandaram-potoana efa voaomana ho tanterahan'izy ireo mandritry ny enim-bolana. Fotoana ijanonany eny ambony lanitreny. Fanandramana siantifika anjatony mahery no ataon'izy ireo. Izy ireo izay ahitany tany amin'ny endrika hafa mihitsy. 700 kilometatra miala ny tany no misy azy ireo ary mahita ny fiodin'ny tany izy itelo ireo. Thomas Pesquet no Frantsay fahafolo nalefa teny amin'ny abakabaka ary 7 taona be izao izy namerimberina ny fihetsika tokony atao rehetra nanomanana izao dia izao. Tao Paris faly tanteraka ireo akaiky azy nanatrika izany. On pourrait croire que c'est la routine, voilà, ils vont, ils viennent, ils redescendent. Mety eritreretina hoe efa zatra izy, mandeha kely dia miverina midina indray avy eo. Tsy izay anefa nofisehony amiko. Fantatro i Thomas Pesquet fa nisy tahotra kely ihany tato amiko teo. Faly aho azy. Voilà, ça me fait vraiment quelque chose, puis je suis super contente pour lui. Amin'ny asabotsy ho avy izao no fotoana atongavan'ilay sambon-danitra eny amin'ilay toby anabakabaka iraisam-pirenena raha ny vinana tao. Dia izay ihany koa ary no mamarina ny fiarahanao tampoka tamin'ity alina ity anaraka fanadihadiana dokavaritra iray isika sy fanampanazavana ary aorian'izay miverina aminao eto ihany Riza Tahina sy Gottlieb. Efa maromaro ny fampahafantarana nataon'ny RTL hatramin'izay ny mikasika ny fisoratana anarana satria no ny antony fandriampahalemana dia tsy maintsy misoratra amin'ny anaran'ny tsiraray numéro ampiasain'ny tsiraray ho an'ny mpanjifa RTL manokana efa natao ny fampahafantarana amin'ny radio, amin'ny SMS, amin'ny télé sy izay fomba rehetra azon'ny RTL ampahafantarana ny mpanjifa fa tsy maintsy atao izany fisoratana anarana zany. Amin'izao zany tsika tonga amin'ny afaka resahana hoe faradoboka ihany faraparan'ny fisoratana anarana nefa nametraka fotoana ihany RTL hoe 15 novembre ny fotoana farany ahafahana misoratra anarana dia eto zany omena andro vitsivitsy fanampiny hatramin'ny alahady ny mpanjifa tsiraray misoratra anarana. A partir ny fotoana io indray ankoatrany manomboka amin'ny alatsinainy no manapaka RTL manapaka an'izay numéro izay mbola tsy misy anarana hatreto. Tapany faharoan'ny logité ho an'ny androany ary nefa araka ny nambarako tany am-boalohany dia mandray vahiny isika ho an'ity androany ity dia vahiny manakaja tokoa Ramatoa Aminata Zonia miarabanao tonga soa eto amin'ny logité. Bonsoir, monsieur Riza Tahina. Je suis très heureuse de présenter le journal avec vous. Je suis Aminata et Riza Tahina. Très heureuse d'être avec vous. Je suis la journaliste La Voix d'Afrique francophone. Ya, mpanao gazety ny miaraka amintsika zany ary dia manodididina izay tontolo francophonie izay indrindra masolavitra mivadika. Ramatoa Aminata zany no fiantsonanao? Oui, très heureuse de me présenter à vous ce soir parce qu'on va se voir pendant 10 jours pour faire le reportage de ce qui se passe pendant le sommet. Je suis Aminata. Zunia, c'est mon nom de famille. Je suis Aminata Zunia quand j'étais encore mademoiselle. Et après, j'ai épousé monsieur Gabriel Somandé, qui est un technicien de télévision aussi. Donc, mon nom, quand j'ai épousé monsieur Gabriel Somandé, j'explique assez longuement, c'est Aminata Zunia Somandé. Voilà. Et je suis journaliste, présentatrice de télévision. Je fais quand même du tourisme ici, mais je profite de la francophonie pour
présenter le journal télévisé avec vous pendant les 2 jours du sommet. C'est-à-dire, vous allez être au sommet avec moi. Aminata Zounia Somandé. Lavalava ihany sady misy dikany hafa mihitsy raha teny malagasy. On m'a toujours dit comme ça parce que avant je m'appelais Inlala, mais on a divorcé. Donc là, je suis la première dame. Je suis la première dame qui est arrivée avec le dernier avion de ce soir. Je ne suis pas encore accréditée, mais je suis arrivée, c'est déjà ça. Et comme vous voyez, le sommet n'est pas chômé. Donc on va travailler beaucoup. Et on va parler du sommet francophone. Francophone, francophone, fun. Il paraît qu'ici aussi, ça veut dire que c'est tout le temps fun. Oui, fun aussi, c'est il n'y a plus rien. Oui, fun. Oui, il y a une chanson malgache qui dit fun, ni fouton, c'est-à-dire le son a disparu. Oui. Et voilà. Oui. Donc, moi, je suis africaine. Et je suis venu voir Madagascar, mais en même temps, j'étais déjà venu. J'étais déjà venu, mais pour une autre raison, parce que mon ancien époux, qui s'appelle Inlala, a travaillé dans une société ici. Oui, mais c'était terrible aussi à ce moment-là, parce qu'on m'appelait Aminata Inlala. C'était pas bon aussi. Bon, donc alors, il y a beaucoup de choses à dire à propos de la francophonie, parce que la francophonie, c'est pas la France. C'est pas toute la France, c'est quelque chose. Vous devez être content d'avoir ce sommet de la francophonie. Je ne suis pas ici, on ne me donne pas de l'argent pour dire du bien de la francophonie, non. Parce que il y a beaucoup de choses. Il y a les chansons françaises, il y a la femme française. Moi, je suis francophone. Et il y a Marianne qui représente donc la femme française. Ben, il faut qu'on me prenne. Aminata, et on va l'appeler Aminatarian. Et ça va jusque sur la Lune, Aminatarian. Et vous voyez, Ariane, c'est la fusée qui va très loin, comme celui qui a amené notre ami Pasquela, qui est allé au ciel. Et ici, chez vous, quand on va au ciel, c'est-à-dire, il y a l'âme qui s'en va. Mais chez les Français, quand on va au ciel, c'est on prend la fusée, et puis on va habiter là-haut. L'Afrique et Madagascar, bien sûr, il faut profiter de la francophonie parce que chez nous, on est tellement habitué à se résigner à la grandeur de l'âme, à ce que Dieu fait tout ce qui est bien pour toi, et tu te résignes parce que tu as ce qu'il te faut alors que tu n'as rien. Alors les autres gens en profitent pour venir en Afrique vous sucer complètement. Moi, je dis vous sucer parce que moi, j'ai pas trop habité l'Afrique. Voilà. Et là, il y avait dans l'actualité le COP22. Il y avait 180 chefs d'État qui ont parlé à propos de changement climatique, l'échauffement de la Terre. Moi, je trouve qu'il faut regarder un peu plus l'échauffement des gens, l'échauffement de l'être humain. Parce que l'être humain actuellement s'échauffe plus facilement que la Terre. Non, mais c'est à cause de... On est trop nombreux et on se croise trop souvent et on se chauffe très vite. C'est pourquoi les habitants de la Terre, on va être plus de 10 milliards d'ici 5 ans parce qu'on se chauffe trop vite. On m'a posé la question que c'est le JT ici, il y avait des politiciens qui viennent. Mais je me demande pourquoi les politiciens de chez vous ne viennent pas trop ici. Pourquoi? Parce que ils ont peur ou quoi? Il faut les inviter pendant la francophonie. Et moi, je vais, dans 2 jours, je vais essayer d'apprendre du malgache. Et je vais revenir ici, comme ça. Bon, la francophonie, il y a beaucoup à dire tout à l'heure, mais je conclus, je dis que la francophonie, c'est pas François Hollande, le chef de tout ça. Mais il est bien sympathique, François Hollande. Si vous le croisez dans la rue, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme quelqu'un qui est un grossiste de marchandises générales. Il n'a pas trop la gueule d'un président, lui, mais il est très gentil. Et on m'a dit qu'on va interdire la moto ici, alors que François Hollande, il a besoin d'une moto pour rentrer là où il ne faut pas. Non, ça c'est question de sécurité et de protocole. Mais il aura besoin d'un scooter, je pense. Il aura besoin d'un scooter pour aller voir
vraiment le pays. Maintenant, parce que dans 187 jours, il va être un touriste. Et je pense qu'il va revenir ici. Parce que Trerveller, il est allé au pays. Et François, il faut qu'il aille voir sur les traces de Trerveller. Parce que c'est Trerveller. Voilà. Et on m'a dit que pendant la francophonie, il faut que ça s'arrête. C'est quelqu'un qui a mal dit, qui a zozoté, qui n'a pas été compris. Il faut qu'on s'arrête. Quand on est arrêté pour faire les contrôles, c'est pas dire les charrettes doivent s'arrêter. Non, je vous dis tout à l'heure qu'il faut profiter du sommet. Même quand vous allez conjuguer le verbe être, vous devrez faire je suis, tu es, il est, nous sommet. Vous êtes, ils sont. Voilà. Merci, c'était Aminata. Sotranao Aminata, mbola resaka ety ihany sika ary dia mety resaka manodidina zay ihany ny hoy ianao. Izay resantsika tokoa ny François Hollande anisan'ny efa voatona teo ary efa namafisina teo fa tsy izy akory ny filohan'ny francophonie fa filoha frantsay filohan'ny frantsa izy sara no nentina teny an-dalambe teny fantatsika ve fantatrareo teny an-dalana teny ary ve. Mon cher François. Sary ty zao dia izy ka azafady le sinoa amin'ny anay iza teo tsy tadidiko rena le ohatra le sinoa amin'ny arajanary lampianay dia inona no mety andraikany fanao politika any le filoham-pirenena frantsay iza ny anarany François Hollande. Lehilahy le voavidiana tany amin'ny filoham-pirenena amerikana tsy tadidiko ny anarany mpamivoaka vaovao foana ny Hollande mosa tsy tadidiko tsy fantatro ty tsy nahita an'io mihitsy vazaha izy tsy haiko na pastery io na mety mpampianatra io na tsy fantatro tsy fantako mbola tsy nahita anazy mihitsy ianao filoham-pirenena le amin'ny francophonie le ho avy androany moa ie François Hollande filoham-pirenena français tsy fantako ty mbola tsy nahita ka azafady indrindra pastera aloha fahafantarako an'izao ohatrany hoe américaine François Hollande président de France François Hollande François Hollande dia président France aby zao François Hollande président ny France filoham-pirenena amerikana vaovao Donald Trump tsy mahafantatra ty aho azafady mbola tsy hitako tsy ty le président américaine Donald Trump. C'est incroyable, mais oui. Donald Trump, c'est comme l'épi de maïs. François Hollande, c'est comme l'épi de la vache. Non, c'est une blague, c'est une blague. Mais vous savez, mon cher François, il est tellement massacré par les humoristes français que moi je pense qu'il est habitué. On a dit là que c'était un pasteur, que c'était un président américain, que c'était quelqu'un qui était un Chinois, chef de quelque chose. Mon cher François, tu aurais préféré ce poste au lieu d'être président, là, je pense. Mais je te vénère, je te respecte, oh, mon cher François. Je t'attends. François Hollande izay filoham-pirenena frantsay nanomboka tamin'ny taona 2024 ary dia tapitra amin'ny taona 2017 izany ny fepitoana iasany ary izy dia anatin'ireo vahiny izay andrasantsika ho avy amin'ny herinandro tsy hoe androany fa mbola amin'ny herinandro iny izy no andrasana ho tonga eto Antananarivo mety raha mahita azy isika izany dia efa mba mahafantatra hoe filoha frantsay François Hollande iny nandalo iny resaka kolotsaina indray. Resaka sary isika resaka ny antsoina hoe graffiti ny marina kokoa
anankiray fanaovana fampisehoana kelikely any tsy analamahitsy ny kianja analamaitso ary dia nisy fiovana ity kianja ity taoriany ny fandalovany ireo mpanao graffiti malagasy sy vahiny niaraka ny salahy nanome endrika vaovao an'ity toerana ity tao jerena ny sary. Ity no kianja Analamaitso, toerana kelikely mandray fampisehoana sy hetsika ara-javakanto. Fiarah-mientana artista maromaro no nahatonga fiovana endrika teto. Hita taratra amin'izao ny fifandraisan'ireo mpanakanto eto toerana sy ireo vahiny. Izao fifanankalozana ara-kolontsaina izao dia fomba iray nampitana hafatra ihany koa. Tsy miana tokoa ny zavakanto raha tsy misy olona miara-miaina aminy. Nangalana aingam-panahy tamin'ny tononkalo ranjazana ohatra izy ity. Le ono raha malagasy be fivoarana tsara haingo, tsara vatsy, tsara sampy, tsara nana zao tsy fetika eo zato fomba mampariteny ianao ny tena malagasy fa tsy reny tolo reny. Zany hoe fomba efitra tiana pita zany amin'ny fahatsapana le dona kolontsaina misy amin'izao fotoana izao sy le fahatsapan'ny tena ny tena hoe mitady amin'ny malagasy zany moa inona moa zany tsy tedavana zany fa iainana fotsiny ny fijeriko azy fa le fahatsapana an'le zava-misy iainana eto amin'le tany iainanao fotsiny angamba ny zava-dehibe satria misy olona miaina eto, misy zava-manan'aina maro, misy fiainana maro tokony iarahana amin'izara. Isan'ireo nitondra ny anjara-pirikiny teto amin'ny kianja maitso i Emmanuel izay mitondra ny solona anarana hoe Mego, teratany avy etsy amin'ny Nosy La Réunion. Ny nampiavaka ny asa kantony dia ny style abstrait, sary misy zorony hatrany izay midika hery aminy ka entiny hamantarana ny fombafomba sy ny mponina. Entiny ihany koa hitarafa ny zava-misy ao amin'ny firenena izay tsy diany ka amoahan'izany amin'ny alalan'ny sary eny amin'ny rindrina. Zavatra iray manandanja eo amin'ny olombelona ohatra ny fanalahidy, koa navoakany amin'ny alalan'ity sary ity zany. La clé, c'est une invitation un peu au voyage puisque la clé dia fanasana iray entina mitety firenena manokatra ny tsiambaratelo izay misy any amintsika tsirairay avy. Et donc c'est une invitation au voyage, je veux un petit peu questionner les gens, les emmener à réfléchir sur le sens de chez soi, l'importance des choses privées. Ny fifangaroan'ny kolotsain'ny firenena samihafa araka ny fanazavandreo mpandray anjara dia miteraka hery anisan'ny mampiroborobo ny sehatry ny asa kanto eo anivon'ny olona. Iray amin'ireo toerana maromaro voaloko toy izao ihany ity kianja Analamaitso ity, fa efa nitety toerana maro toy ny tamin'ny Mahajanga sy ny Antaninarenina izy ireo. Ah oui, c'est très beau. C'est maintenant que vous vivez les phénomènes, hein? Parce qu'en Europe, il y avait les murs, il y avait les trains, il y avait tous les immeubles quand les jeunes taguaient. C'était les tags. Et les tags, avec les peintures, devenaient les fresques comme ça artistiques. Mais historiquement, c'était en Afrique et même en Amérique aussi qu'on faisait les tags. Mais il n'y avait pas de bombe à peinture, il n'y avait que les haches. Et ils faisaient des écritures sur les arbres et sur les maisons en bois. C'est ce qui était, c'est des hashtags qui sont devenus actuellement une mode très en vogue. Voilà, tout fait le tour. Non, actuellement nous il n'y a plus tellement de murs à peindre parce qu'il y avait beaucoup de bombardements, de guerres et tout ça. Moi, je suis passé à Tombouctou, au Mali, et puis après aussi, j'étais passé en Afghanistan et tout, en tant que journaliste. Hein. Et comme mon mari, Gabriel Somandé, est un fonctionnaire international, je suis allé un peu partout, et c'est une coïncidence. Mais là, on parle un peu de francophonie, alors moi, je pense qu'il y aura une version assez malgache africaine des chansons poétiques françaises. Comme il est assez écrit de Francis Cabrel, on va traduire ça, c'est gris. Oui, parce que l'horizon est plein de fumée. Il y a la chanson d'Edith Piaf qui est La vie en rose. Mais là, je vais réécrire, je vais faire La vie en robe. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a même les contes de Pinocchio, c'est pas facile à raconter pour un Africain et pour un Malgache, le conte de Pinocchio, parce que c'était créé par les Français et les Belges qui avaient le long nez qui avançait quand ils montaient, alors que l'Africain, il a le nez aplati, alors s'il ment, alors ça va continuer à gauche et à droite, au lieu d'avancer. Il ne faut pas mentir les Africains, sinon vous serez
aplati. C'était Aminata. Ie, mbola miresaka ety amintsika Aminata fa ity indray fiantsona vondy ao anatin'ny SOS. Lehilahy anankiray marary voa no entina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana SOS ity, manao dialyse indroa isan-kerinandro izy ary dia tsy maharaka an'izay fitsaboana izay ny enti-manana. Mangataka ny fanampiana izy araka izao resadresaka no entiny niaraka tamin'ny Pierre Dine Zafindramanana sy Anjarakotondrainjao. Mananjanaka roa i Rajo ary 7 amby 30 taona izy amin'izao. Nanomboka ny volana oktobra teo no nahafantarany fa marary fo izy ary tsy maintsy isy fiovana ny fiainany zany. Le aretina zany insuffisance rénale, aretina ny vo zany na hoe rein. Dia nanomboka teo nanao dialyse foana mandrakizao zany. Ny tombohany zany tension. Dia niakatra tension dia nanatona hostie dia ohatra nahazo fanafody mifanafody dia avy eo miverina indray ohatra hoe nahazo fanafody androany dia herinandro indray dia miverina indray ilay izy dia farany izy aloha ianao ampidirina hôpitaly izy fa tsy mety intsony fa ambony be ilay tension anao. Traitement natao tonga dia voavaray tao amin'ny réanimation zany dia nasiana an'ilay sonde satria problemako zany tsy nalasa tsy navoaka pipi mihitsy dia tonga dia dialyse. Tsy maintsy manaraka fitsaboana maharitra izy araka izany no io aretiny io ary voatery mananjanona ny asany, miareraka mantsy ny tenany amin'izao fotoan'izao. Izay zany tena mba mangataka, tena mba miangavy mihitsy ho anareo rehetra izay mahita zany fa tena tsy araka mihitsy ilay izy satria fianakaviana manao, namana koa tena manao miara-miasa fa tsy tratra ilay izy satria ame moyenne anao fotsiny vidina dialyse zany misy karazany roa koa ilay izy, misy hoe chronique dia misy aigu dia na zao amin'ilay chronique le mbola mitoto foana zany dia mividin'ny kitina dialyse zany zao teneniko anareo farafahakeliny zany mandany eo amin'ny 2 hetsy mahery eo zany ny kit. Raha ny fanazavam-pitsabo dia mbola azo atao tsara mitsabo eo aretiny io eto an-toerana saingy mila ampy tsara kosa ireo fitaovana hoety miatrika izany. Raha ny kanty olona anankiray ity zao dia 2 séances de 4 heures par semaine. Izy io dia vita eto amintsika eto Madagasikara tsara ary manam-pahaizana amin'ireo ireo dokotera be dia be ireo eto Madagasikara betsaka nefa fehany io aretina io. Io kokoa zany dia raha ohatra sanatria zany hoe tsy vita amin'io dia azo atao kokoa ilay amin'ny terme teknika hoe transplantation rénale. Zay ny fahaizana dia ananan'ny dokotera malagasy fa eo amin'ny efa vola hitsaboana azy sy ny fitaovana hoentiny hitsaboana azy no fanontaniana saribaliana kely hoe vita ve eto Madagasikara tompo dia manana mahay androa ny any an-dafy kokoa be dia be ny olona efa mahavita an'izy io. Mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoan'izao i Rajo ary manantena fahasitranana ny tenany amin'izao fotoana izao. C'est toujours triste de voir les gens vivre comme ça et puis sur Terre, il y a des gens qui ont des maladies et la Terre ne trouve pas comment faire. On parle toujours d'argent, de moyens. Alors celui qui n'a pas est condamné
ary dia eo no ilana ny fanampiny rehetra ny laratariby teo moa zany efa nipotra teo ihany fa raha ohatra mbola nisy sitsinahazo dia afaka mandefa hatrany afatra ety aminay afaka miantso ety aminay ihany koa dia omena n'izay laratariby ny rajo izay hiditra amin'ny météo tsika raha amin'izao fotoana izao dia ny faritra voatany hatrany atsimo any no somary sarotsaro ny rahona sy ny orana hisava kosa izay hoan'ny ny faritra atsimo iny rahampitso Antananarivo mbola hita orana ihany rahampitso ary ho avy alolo ihany satria amin'ny rora tolakandro dia efa vinavinaina isy ny orana eto Antananarivo faritra Atsiranana ihany koa isy ny orana rahampitso saingy amin'ny atoandro amin'ny 12 ora ka hatramin'ny rora tolakandro eo ny orana ho anareo any avaratra any orana malefaka fotsiny ihany no miandry anareo faritra hafa dia tokony masoandro sy rahona no hifandimby saiky tontolo andro amin'ireo faritra rehetra hitantsika amin'ny sary ireo maripana ambany indrindra 7 tsy misy fiovana ho an'Antsirabe niakatra kosa ny maripana ambany indrindra ho an'ny Fianarantsoa sy Antananarivo satria 7 zany ny Vaomaraina be Rampitso izay no azo ambara makasika ny toetrandro sy ny vaovao inona ny mbola vaovao entin'ny Aminata Zonia. Et voilà, on va revenir à nos moutons, mais comme les moutons ne sont pas d'origine assez francophone, les moutons c'est comme les gens de Panurge qui vont là où vont les plus nombreux. Alors moi je dis que les proverbes, les façons de parler, les us et coutumes, c'est pas la même chose, mais le français aussi, c'est pas la langue maternelle, mais on a ce qu'on veut, on a ce qu'on a. Par exemple, si on dit qu'il y a des proverbes qui disent on s'habitue ensemble et on se tutoie, ça c'est tout à fait normal. Mais des fois dans des pays, disons francophones, on habite ensemble et on se tue, toi tu gages la maison et moi je suis mort. Donc c'est pas bon des fois. Est-ce que c'est peut-être après la colonisation et tout ça, donc il faut aplatir tout ça. Moi je vous encourage pendant le sommet de la francophonie de mettre sur table tous les problèmes comme ça, parce que François il va venir, c'est un gentil, il faut en parler entre vous, les chefs et même les premières dames. Moi j'étais première dame, hein. Mais comme mon premier monsieur est parti, donc je suis devenue la 5e dame, comme ça. Et comme je viens d'un pays d'Afrique où on est polygame, alors c'est pas facile d'être première dame, on est 5e ou 6e, et on s'y habitue. Comme au Swaziland, où vous voyez, il y a des 180e dames, au Swaziland. Donc là, je vous dis le programme du village de la francophonie qui est là. Je serai au village de la francophonie à partir de lundi et de mardi. On peut discuter et puis je fais le reportage ici au JT de Dreaming. Il faut profiter de la route. Vous avez de nouvelles routes. Et monsieur les responsables, il faut renforcer quand même cette route après. Hein. Et il y a beaucoup d'étrangers, profitez-en. Mais pas de la façon dont les autres pensent. Profitez pour faire du commerce, des contacts. Lavez pas vos linges sales devant les gens qui vont venir. C'est une sagesse. Et on fait la trêve logiquement parce que vous avez la chance de recevoir un grand sommet. Il ne faut pas faire le jeu de mots sur sommet et chômer. C'est une je zozote à la fin. Hein? Voilà. Donc, respectez les gens qui vont venir. Sortez tout ce que vous avez comme propre, comme bien, comme façon de vivre, comme fiavan. Et ce sera très bien parce que le sommet, ça ne dure pas très longtemps. Au lieu de regretter après, profitez-en. C'était Aminata. Misotranao Aminata Zonia no niaraka tamintsika Aminata Zonia Somande. Somande. Aminata Zonia Somande. Ary zay manantena anao mbola iverina eto zany mandritra izay francophonie zay mbola tsy andeha lavitra. Moi j'ai des collègues aussi qui vont venir aussi. Donc on va se focaliser sur le sommet de la francophonie. Focaliser, analyser, oui voilà. Misaotratsika rehetra ihany koa niaraka taminay dia rahampitso indray ny fotoana manaraka amin'ny fitorasa. Voilà, comme on dit chez nous, c'est pas le soleil qui se couche, c'est la terre qui s'allonge. Au revoir.
ianao no misafidy. Manahoana daholo tompoko. Lalao maromaro no miandry antsika raha-pitso asabotsy. Lalao any Angleterre avy hatrany ao anatin'ny Premier League. Paris Sport, ianao no misafidy. Manchester United ifandona amin'ny Arsenal. Samy ekipa nino fa be mpakafy ireo. Somary sahirakirana ihany lo teo eo na ny United io na ny Arsenal, fa zany hoe manatombo kokoa ny United amin'ity ilalao any amin'ny taniny izy. Zareo Arsenal kosa dia manatombo izy eo amin'ny erzika satria izy ny larana faha-efatra zao amin'ny filarana ao Angleterre. United kosa ao amin'ny larana faha-enina. Paris Sport, ianao no misafidy. Lalao anankiray ao a Frantsa kosa ao anatin'ny Ligue 1 zany. Paris Saint-Germain ifandona amin'ny Nantes. Ozy ianao hoe tsy miady zany. PSG larana faha-telo izy zao Nantes kosa larana faha-enina ambin'ny folo. Zany efa miteny aminao tatoato le lazaina fa sangany ohatrany mamoehatra, le lazaina fa ohatrany sahirakirana lasa ny voatra be. Ozy hoe PSG contre Nantes, surprise tsy maintsy hitrangatra zareo Paris Sport, ianao no misafidy. Ny aty Allemagne kosa ao anatin'ny Bundesliga ty tsapatsapo ty fa ty adiny samy ngeza. Dortmund ifandona amin'ny Bayern de Munich. Dortmund larana faha-dimy izy zao. Bayern de Munich moa mitanany lohany hatrany izy. Fa zao ny fataro any amin'ny taniny Dortmund ty lalao ty avita hamotsana an'ireto Dortmund reto fe Bayern de Munich. Ozy hoe sahala farafaratsiny. Paris Sport, ianao no misafidy. Reo ny sombitsombiny lalao miandranao rapitso maro be izy ao. Tonga avy any amin'ny toeram-pivarotana Paris Sport mijery an'ireo programme lalao ihany koa na ihany koa tsy dio ao anatin'ny page Facebook ny Paris Sport. Zay ary fa dia mijereva baolina finaritra ary pijery mandra-peo ny ray. Paris Sport, ianao no misafidy. Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy, Nanoucha Wanoteu. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le futur? Les conducteurs exceptionnels choisissent Shell Helix. Ny autorisation, ny vide volamena, manolotra anao, ny logité. Tima est toujours là. Mitondra faliana ho anao ny fromage Tima ato anatin'ny logité. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Saba Power, dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power, nanolotra anao teo.